Hosea mpaminany toko fahaefatra ambin'ny folo. Hosea mpaminany toko fahaefatra ambin'ny folo. Hosea mpaminany toko fahaefatra ambin'ny folo araka izay hita ao perikopa ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahafolo. Dia lohevitra tamin'ity volana ity izay faran'androany dia hoe miediny aty tsara ny finoana, ary ny lohevitra telo volana dia ny famavonina anohitra ny fahavalony. Hosea toko fahaefatra ambin'ny folo ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahafolo. Izao ny soramandry vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ny amin'ny rano Jehovah fo amin'ny Israely rehefa mibebaka. Andininy faharoa. Ry Israely ô, miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra ao, fa lavokely ka ianao. Mitondra-teny ianareo, eny miverena amin'ny Jehovah ka manaova aminy hoe mamela ny heloka rehetra, ary raiso izay tsara, ka dia aterinay ho fanatitra ny molotray, asirianitra tsy hamonjy anay, tsy tagnitsovaly izahay sa tsy teny amin'ny asan'ny tananay intsony hoe ry Andriamanitra io, fa ho aminao ny tahin'ny kamboty, ahitany kamboty fa amin'ny rampo. Hosotrany tsy hodinany, ho ty azy tsy hozonana aho, fa efa niala taminy ny fahatezerako, ho tahaka ny ando aho amin'ny Israely, amony tahaka ny li izy, ary amaka tahaka ny Libanona. Isandrahaka ny ratsany, ho tahaka ny amin'ny hazo oliva ny atsaratarehiny, ary ho tahaka ny Libanona ny anitra avy aminy. Izay mipetraka ao ambanin'ny alokalony dia ampahavokatra vary indray, ary aniry tahaka ny volokoka izy, ny lazany ho tahaka ny andovay avy any Libanona. Ry Efraimo, ataoko inona intsony izay sampy? Izao dia efa niainso ny tsinjanao, tahaka ny azo kipresy maitso aho, avy amiko no ahazoana ny vokatra. Iza no endry mba hafantatra izany zavatra izany, na manan-tsaina mba halala izany? Fa mahitsy ny lalan'i Jehovah, ary ny marina no mizohitra eny aminy, fa ny mpanota kosa dia tafitohina eny aminy. Mbola toizantsika ao amin'ny filazany tsara nosoratany Lioka. Lioka toko faha 70. Lioka toko faha 70. Lioka toko faha 70. Dia ny andininy faha 20 ka hatramin'ny andininy faha 7. Lioka toko faha 70. Ny andininy faha 20 ka hatramin'ny andininy faha 7. Izao ny famotinana ny niakanan'i Jesosy tany Jerosalema. Ny andininy faha 20 vakitsika aminaran'i Jesosy izany. Aranakaika Betfaga sy Betania teo tendrombohitra atao hoe Oliva izy, dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianatra ka nanao hoe makanesa amin'ny roa vohitra tandrifonareo roa, ary raha vao miditra ao ianareo dia izy zana-biriky mifatotra ho hitanareo izay tsy molona nitengenan'olona. Vao izy ka eto ety, ary raha misy manontany anareo hoe nahoana ny vahanareo io, dia izao no lazainareo, misy raharahana lany tompo azy. Ary no nandeha ireo ny rahina dia nahita araka izay nolazainy taminy. Ary raha namahany zana-biriky izy dia hoy ny tompony taminy, nahoana vahanareo ny zana-biriky? Ary hoy izy, misy raharahana lany tompo azy. Dia nitondra azy ho any amin'ny Jesosy izy, ka nametraka ny lambany teo ambonin'ny zana-biriky, ka nampitaingeniny azy Jesosy. Ary raha nandeha Jesosy dia namelatra ny lambany teny an-dalana izy ireo. Ary efa nanakaiky izy ka tonga teo ampidinana tamin'ny tendrombohitra Oliva, dia nifaly avokoa ny mpianatra marobe, ka nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery noho ny asa lehibe rehetra izay efa hitany ka nanao hoe isaorana ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, fiadanana ny an-danitra ary voninahitra any amin'ny avo indrindra. Fa nivaritra eo sasany izay teo amin'ny vahoaka nanao taminy hoe mpampianatra ô,
raha ny mpianatrao fa izy namalaka nanao hoe lazaiko aminareo fa raha mangina ireo dia nivato ny antsoantso ary raha nanakaitsy izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy ka nanao hoe raha mba nahafantatra mantsy ianao na dia amin'ny ity andro ity aza izay momba ny fiadanana fa ankehitriny miafina amin'ny masonao izany fa ho avy aminao ny andro izay anangana ny fahavalonao tovitany manodidina anao dia hanemotra anao izy ka hanidy anao manodidina ary hamongotra anao hatramin'ny tany mba amin'ny zanakao ao anatinao ka tsy avelany hisy vaty mifango eo aminao raha tsy fahafataranao ny andro namangina anao. Faranatsika ao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo. Epistily soratan'ny Petera voalohany toko fahatelo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Petera voalohany toko fahatelo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Izao fampitinany hoe fampirisihana mba hitondra tena marina sy hiaritra tahaka ny aretan'i Kristy. Ny andininy fahavalo. Farany maraisa saina ianareo rehetra ka miaraha ory mifankatiava tahaka ny mpirahalahy mifamindràha fo manetretena tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana fa aoka isaotra kosa satria amin'izany nitsona anareo mba andova fitahiana fa na iza maniry fiainana sy tahita andro soa aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy teny fitaka ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa ary aoka izy hitady fihavanana sy hanaraka azy fa ny mason'ny tompo dia mitsinjony marina ary sofiny miaino ny fitarainany fa ny tavan'ny tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy. Ary iza no nisy ratsy ianareo raha mazoto amin'izay tsara ianareo fa raha tahiny mitondra fahoriana noho ny fahamarinana ianareo dia sambatra ary aza matahotra tahaka azy ary aza mangorooro ianareo fa mamana masina any Kristy ho tompo ao amponareo ary aoka ho vonina mandrakariva anareo amaly izay manontany anareo amin'ny antony fanantenana ao anatinareo nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana ka manana fieritreretana tsara mba ho menatra izay manaratsy ny fitoratenareo tsara ao amin'ny Kristy dia izay nendrikendreny anareo fa raha tsy nafon'Andriamanitra dia tsaratsara kokoa ny hitondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa noho ny amin'ny fanaovan-dratsy. Ray masino manamasina ny fahamarinana fa nitenao ny fahamarinana. Amen. Ivavaka isika Jehovah-Andriamanitra ray eo atolotra anao ny dera sy ny aja sy zay fenao l'Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakob rainay amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina atolotra ianao ny dera hatramin'ny taloha indrindra koak'izay misaotra Andriamanitra ray eo nanomezanao nay ny toetrandro tsara androany satria dia mipoaka ny ainandro na dia mangatsika ary ny andro dia renay ny hafanana avy amin'ilay fanahy masina miaraka aminay eto ka nafanay nitondra ny fanatitra sy ny ampahafolo-karena araka ny fitahiana izay nomenao anay satria dia raha tsy nambininao sy nitahianao tokoa zahay dia tsy teto amin'ity toerana ity tsy nanakatolotra ho anao koa kanefa tompo dia noho ny fitahianao mahagaga dia tsy nijanona ny izany ranonorana ranonando isamaraina hitahianao ny vahoaka izany koa dia nitondra izany zay araka ny baikinao raiso izany mba hoantra kasitranao amin'ny seza fiandriananao za vahoaka hita ny Jordanina koa zay amin'ity androany ity dia nisy sabata tahaka ireo namanay zay efa nelo lalana anay sy izay mbola ho avy anara-dianay eo efa ty andalana izay tompo koa dia profony izany ny fonay ny sainay ny fitiavanay dia natolotra ianao ka tsy vola makarena ihany tompo natolotra ianao satria efa nitaky izany ianao fa ny tenanay mihitsy natolotra efa natitra ho anao amin'izao sabata izao ka raisona dia tsy mendrika azy dia mitenena ary Jehovah ray eo amin'ny alalan'ny vakiteny izay nivakianay tao fa miaino indray ny fiangonana amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy nampitsahatra fanatitra latsara tamin'ny mitsatsaky ny herinandro toetra tao pasina 3 andro sy 3 alina tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo nanomana sy angatana izany vavaka izany ho azy ny dera sy ny voninahitra amin'ny taloha indrindra ko mandrakizay
Haleluya, amen. Mazo toerana ary isika faly miarabantsika rehetra voakan'Andriamanitra avy ety amin'ny paroasy ny Ankenieny sy Sabotsy Namena, satria dia nahafeno ty toerana an-drano-tapahana ity ihany koa isika vahoaka marobe tonga eto miampy ny anerina ampitan'ny arabe any dia mbola misy vahoaka, zany hoe raha ohatra zany ka ny Ambohimarina sy isika paroasy ny Sabotsy Namena sy Ankenieny no tonga eto amin'ity toerana ity, ka itsika rehetrarehetra zao no tonga aloha dia tsisy toerana ho an'ny any Ambohimarina intsony, fa dia lasa any amin'ny farafara sy any amin'ny sisisy tosy any daholo angambany any Ambohimarina, lasa any ambadika ery fa tsy somby eto. Fa hita mihitsy hoe tena vonona koa ny vahoaka sy ny paroasy ny Ankenieny sy Antanandrano, tsisy tafapetraka ty an-dafin'ny Jordany fa epitany on'ny Jordany ho avy eny epitaka teo eo voninahitra ny mpanjaka. Haleluya! Aravaina antsika rehetra voakan'Andriamanitra satria dia magaga ny fiasan'Andriamanitra, fa raha ny isa eto ampelantaniko loatra amin'izao tsika mbola zao vao itoriteny zao hoe misy firy ny vahoaka epitany Jordana, dia nisy mbola nomenao aho fa tsy haiko sy mbola isoratra anarana rehefa aorinan'izao toriteny zao amin'izao tsika miresaka zao aloha zany dia efa fito sy efajato sy arivo no epitany ny Jordany indray amin'ity androany ity, 1407 fa mbola iampy io rehefa avy eo satria mbola isy fanisana rehefa miditra ao anaty rano ao isika izany koa dia anarivony zany ny vahoaka epitany Jordany. Dia miaraba andreo vahoakan'Andriamanitra ireo tsika, tsy adino koa ny miaraba atsika vahoakan'Andriamanitra rehetra koa ato tokantrano ato, aty amin'ny faritany rehetra iran'ny Madagasikara, na atao am-piangonana na aty amin'ny cellule miheno zao toriteny zao, miaraba atsika rehetra koa satria dia ampitaina amintsika zany fa misy efajato sy arivo mahery no epitany Jordana indray ny androany. Tsy adino koa ny miaraba atsika vahoakan'Andriamanitra aty La Réunion aty, aty Frantsa, aty Afrika aty, hatrany aty Amerika aty, aty Allemagne, hatrany Chine any Indonésie any, Hong Kong any, dia misy vahoakan'Andriamanitra daholo any. Mihaino ny radiotsika izy rehefa mivantana ny radiotsika zao amin'ny internet efa maheno daholy, dia ilazalazao daholy ny namana rehetra ny fianakaviana ny epitany-dranomasina any mahalala fa efa mandeha ny radiotsika ao amin'ny internet. Ahoana moa ny adresiny izy iny www.femmefrance.fr www.femmefrance.fr. Karaha any amin'ny faritany ary tsika zany manana internet ka tsy misy radio dia afaka mihaino radiotsika mivantana, atolotra ny fiarabana ho atsika rehetra voakan'Andriamanitra naiza naiza maheno zao radio zao. Raha tratrana mpisakafoanana anao dia mirary anao zotomana ato tokantrano ato satria indray mpisakafoanana anao tratranay ary ianao ambony fandriana io sady mitsotsotra tandreny zao resitony indray mihaino ty toriteny ity, fa matetika ambony fandriana tsika tsy adino tsika ty ambony fiarakodia koa mihaino zao toriteny zao. Miaraba antsika rehetra omena an'Andriamanitra ny dera sy ny aja ary voninahitra efa misy koa nefa ny epitany Jordana zareo tany Frantsa tany efa manana ny programmany kory zareo, ary entanina trany ny radio mba anao ny fanentanana amin'ny programman'izy ireo any amin'ny faritra tsirairay avy. Itsika ty amin'ny faritany ihany koa aza dino ny manao ny tatitra eran'ny Madagasikara nisan'ny vahoaka rehetra zay miepitany Jordana, fa rehefa tafampitany Jordana daholo ny vahoakan'Andriamanitra dia tsy maintsy ho avoakantsika hoe nahatratra firy moa zany ny vahoakan'Andriamanitra ny epitan'izany Jordana izany teto Antananarivo faritany sy tany amin'ny faritany maro samihafa, satria dia raha mamaky ny soratra masina atsika rehefa niainga avy any Babilôna ny zanak'Israely ho iverina ody any tandrazany dia ny tandrisaina daholo ny anarany vahoaka rehetra hoe reto daholo ny vahoaka niainga tamin'ny fanjakan'ny Mediana sy Persiana, Kirosy sy
Darius Artaxerxes niverina ka ny Jerosalema dia nomena daholo ny anaran'izy ireo raha mamaky ny Ezra tsika sy ny Nehemia dia hoe reto daholo ny anaran'ny olona babo avy tamin'ny Babilôna niverina ny Jerosalema, zany hoe ny anaran'ny olona babon'ny fanandevozana tamin'izany fa nazio koa hoe babon'ny fahotana niala tamin'ny faratsiana rehetra, reto ny anarany ny ampitany on'ny Jordana. Izy io raha mamaky tsika ny tantaran'ny Sotra Masina ty fitanany oron'ny Jordana ity alohan'ny ratsika ny afatra ato dia jareo tsara fa raha andevo tany Egypta ny zanak'Israely dia faminanina nomeny Jehovah'Andriamanitra ny Abrahama ivahiny amin'ny tany izay tsy tianao izy ny taranakao ka ho andevo any 400 taona. Hito koa ny zanak'Israely fa nohony tamin'ny Josefa izay lasa premier ministre tao Egypta dia lasa taranaka vaovao tao Egypta ny taranak'Israely rehetra ary dia rehefa nitoy izay fitombony taona izay dia niamaro ny zanak'Israely ary rehefa maty Egypta maty avokoa ny farao rehetrarehetra zay nalala ny asa soa nataony Egypta nandevoziny Egyptianina amin'izay zanak'Israely arak'ilay faminanina fa tsy nisy faminanina ny ilazana fa hitan'ny ranomasina mena ny zanak'Israely fa ny fanambarana dia hoe tsy maintsy hiala avy tao amin'ny fanandevozana izy rehefa tapitra ny 400 taona 700 taona tateorina zay vao niainga tao Egypta ny zanak'Israely. Zany hoe mety be dia be ny olona ny andro hoe nahoana ozy izy nilazany 400 taona nefa ny zao efa 700 taona mbola tsy afaka tato amin'ny fanandevozana ihany, efa 700 taona mbola tsy afaka ihany, ohatra ny diso le faminanina, ohatra ny tsisy le faminanina fa 700 taona tateorina zay olona ny menimenina rehetrarehetra nakaizy le faminanina mety efa maty daholo fa ny vahoaka lasa. Fa rehefa ivoaka ny Egypta zanak'Israely tsisy nalala mihitsy fa isy ranomasina mena iampitana ao. Rehefa tonga morony ranomasina mena vao samy vanaka daholo hoe ahoana ty ny Egyptianina atoriana mono ny lalana tsirana tsisy fa ranomasina mena tsisy nalala. Dia nasehon'Andriamanitra fantarantsika ny tantara nita tamin'ny ranomasina maina zanak'Israely tamin'ny tany maina tafita soma tsara dia nandeha indray nidina makivaky ny efitra désert tsisy ny anina tsisy ny hena tsisy ny rano sotroina fahavalo tsisy ny fahavalo ry amono daholy nandeha ny dia mafy ny ady fimonomonona sisy fa tsisy namatatra koa fa iapitany Jordana isy rano mbola iapitana koa ao rano maina fa zay nymonomonona sy zay nitabataba teny an-dalana dia ringana daholo fa dia nivoakan'Andriamanitra nandroso hatrany ihany be da be nitabatabata zany hoe miverena fa tsy izy tsony io fa tena miverina any Egypte anareo fa dia mbola voafitaka ao e zay fa tsisy ninona tsony tsisy rano tsisy hena tsisy hanina tsisy nalala fa ho tonga moron'ny Jordana iapita indray. Rehefa tonga tao moron'ny Jordana lasa daholo ny vahoaka fa tsy naisinisy ray nieritreritra inona ty fiampitana lava ty fa tsisy tsony ty ianareo fa dia mbola voafitaka ao miverena fa ny vahoaka tsy nirarahanjany satria nisy mpitarika izy teo zay mpitarika azy teo ihany narahany na inona vava sy opompona tao tamin'ny mpitarika azy tsy nirarahanjany izy fa dia lasa izy nandeha ny ampita. Dia jerevy koa itsika fiangonana hatramin'izay fa nga zany laza tamintsika ka nampiomana atsika fa miomana fa hiampitany ranomasina mena isika tsisy nalalan'izany fa tafitany ranomasina mena vao hay ve zay nidikany ranomasina mena batisany rano sy ny raona fa nga koa nisy nilaza tamintsika fa rehefa tafitany ranomasina mena dia hiampitany Jordana tsisy nilaza antsika tamin'izany ene tsy nampahafantarana antsika koa zany fa tapoka tamintsika koa hoe tonga moron'ny Jordana zany tsy maintsy hiampita fa hiditra amin'ny tany Kanana zay nampanantenana ka zay hiampita dia miampita zay tsy hiampita zany tavela ty-dafin'ny Jordana dia niazakazaka nandeha koa tsika zany hoe ny sariny zany raha amin'ny andro iainantsika amin'izao fotoana zao satria tsy arabaky teny tsony izy fa hevitra ara-panahy ny batisa antsika voalohany zany raha diso dia manao rebaptisation ianao zany hoe diso le batisa tamin'ny voalohany dia averiny zany hoe mbola tsy ranomasina mena zany napetahanao fa mety ranomasina mainty
zany hoe mety mainty rano zany ny ampitanao any mainty rano fa rehefa hitanao fa tsy izy le rano nampitanao a fa ity le tena ranomasina mena tena ny ampitana dia zay na volanao rebaptisation zany zay diso le batisa atao aloha dia averina fa ny atsika ty fiampitana ny Jordanina ty tsy diso le fiampitana ny ranomasina mena fa tsy maintsy sy dingana sy maintsy andehananao io zany tsy hitany maso ny hafa zany tsy fantatry ny hafa zany satria tsy nomena azy zany lalana zany ka rarina izy raha tsy andeha intsony rarina izy raha anenjika sy anaratsitsika am'zany fa ny batisanao voalohany zany fitanany ranomasina mena ny batisa faharoa zany fitanany inony Jordanina zay tsy maintsy andehananao satria hiditra amin'ilay tany nampanantenananao ianao araka ireny lazaina tamintsika teny faneva tamin'ny taona 14 manamboara vatsy fa afaka atelona dia hitan'inona ianao Jordanina hiditra amin'ny tany zay nampanantenananao dia zay olona nandray tsara ny teny zany ka nitoetra tao anatiny tsara zany afatra zany dia nahalala tokoa hoe tonga eto amoron'ny ranony io ny Jordanina zay tondraka tokoa tsika satria efa tonga le afaka atelona efa tonga amin'ny toeran'lay aorinan'ny atelona zany dia tsy maintsy hita an'ilay ranony Jordanina dia nipita daholo ny vahoaka dia rehefa tafapita ny vahoaka dia hiatrika iteny fikasana nomena azy amin'izay amen dikany zany ity fiampitanany io ny Jordanina ity zany dia karazana fanamafisana ny finoanao profo mivaingana omenanao fa efa nepitany ranomasina mena ianao efa nandalo tamin'ny dingany fibebana sy ny fifonana sy ny fikekelikoenao teo anatrehan'Andriamanitra teo tafitany io ny Jordanina fa ny olona tsy nandalo tamin'izany tsy tafitany io Jordanina io fa tsy maintsy tavela ty andafiny Jordanina raha tavela izy tandremo tsara fa tsy maintsy hitaona inona izy hitaona namana ka raha misy amintsika koa tsy epita dia aza mihafahafa fa mijanona ty andafiny Jordanina fa mety misy koa ao mpitory manana fahaizana mpaminany inona moa lazantsika azy mpaminany antitra enjana mpaminany antitra amelanao epita ve ny mpaminany antitra dia izy tsy amelanao fo horesen'ny lahatra amin'ny fomba rehetrarehetra ianao fa tsy ilaina tsony zany fa zao zay resy lahatra n'izany dia mijanona fa itsika maninona foana raha ohatritsika vonona ny andro soary dia mitemafa mafy dia mafy sady ataova feo mafy ny fideran'Andriamanitra amin'ny feo manao hoe feony vahoaka maro be tany an-danitra ny teny an'izany andany eo raisitsika ny soratra masina ary satria ty moa dia feo mahery no etitsika ty zany nomenantsika tamin'ny avitra ny apokalipsy nisy anjely fahatelo nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy inona moa le feo mahery resahana amin'izany inona ny afahantsika mitondra amin'ny feo mahery ny inona tsy ny radio io feo mahery io satria io radio io maheno hatrany amin'ny 100 kilometra hatrany amin'ny 20 hatrany amin'ny 900 io radio io tonga hatrany ampitany ranomasina hatrany amin'ny 4,000 kilometra zany eran'izao tontolo zao tonga n'le radio zay le feo mahery dia io no mba appréciena atsika hanao ezaka fanohanana an'io radio io amin'ny alalan'ny fanatitra zay ataontsika ireny satria io radio io ny tena fitoriana andraisanao andraikitra lehibe indrindra ianao tsy afaka andeha ho an'ny Frantsa ho an'ny États-Unis ho an'ny Allemagne ho an'ny Chine ho an'ny Japon ho an'ny Taiwan ho an'ny Thaïlande ho an'ny Taipei tsy afaka andeha any ianao bon na eto Tananarivo ary etsy ananina fotsiny dia mety tsy tonga anao eny Anjanadori ohatra dia efa mety tsy tonga any ianao anao asa fitoriana fa rehefa mandray anjara mirakitry ny radio anao tonga any zany tsy tonga any tonga eran'izao tontolo zao fanohanana azy dia tiako ampatsivina kely ny atsika ny radio tsy radio mitady vola tahaka ny radio rehetrarehetra manao publicité Telma Orange sy ny sisa dikan'izany radio tsy mampidi-bolana itsika mamely tena zany fa iza ny mamelona ny radio Jehova ny mamelona ny radio na tsisy vola mihitra ny radio tsika mandeha sa tsy mandeha jirony radio tsika fotsiny anefa misy 5 millions isam-bolana eto Tananarivo 5 millions
akoran'ny sakafo ny piasa ny ofatrano ny karama ny piasa rehetrarehetra. Radio Era Madagasikara io ohatr'inona ny Jiramala dikan'izany io ny fitoriana tena lehibe ataontsika ho an'izay tsy afaka mandeha amin'ny radio. Dia zao io radio io ny vola miditra amin'io mba hidirany fitahiana amin'ny radio koa mba tsy hangataka vola sy hanao karazakarazana fety isan-karazany ety ny radio hitady vola. Dia mandofa folo-karena koa ny fanatitra ny radio miditra iny. Tompony andraikitra miandraikitra zany andoavany fa folo-karena koa iny mba hidina ny fitahiana amin'ny rakitra ny radio iny. Ka azadintsika fa ao le feo mahery tondratsika nyty afatry ty. Apita afatritsika zany zao androany hitany Jordan anjaran'ny paroasiny Sabotsina Mena sy Akenieny. Tsika zany zao hitondra afatra eran'izao tontolo zao indray. Apita ny afatra eran'izao tontolo zao. Efa fantatra eran'izao tontolo zao manomboka amin'izao tsika miresaka zao. Efa misy 700 mahery no epitany Jordan indray amin'ity fiampitana faharoa ity. Asa firy indray ny manaraka satria dia fifaninanana masina indray izy ity isaky ny paroasy rehetrarehetra hoe iza no andeha iza ny tsy andeha. Dia vakitsika ary ny vaky teny tao amin'ny OCA toko faha 7 fa alohan'ny resantsika nyity vaky teny ato amin'ny toko faha 7 ity dia horaisitsika aloha ny andininy amin'ny OCA toko faha 7 ihany ny andininy voalohany azavady ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. OCA toko faha 7 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ho valiana Samaria no ny elony fa niodina tamin'Andriamanina izy ho lavitsabatra izy izanany madinika ho torotoroina ary zay be voka eo aminy ho tatahana. Andininy faharoa ry Israely eo miverena amin'ny Jehovahandriamanitra ao fa lavo kely koa ianao mitondra-teny ianareo eny miverena amin'ny Jehovah ka manaova aminy hoe mamela ny eloka rehetra ary raiso zay tsara ka dia terinay ho fanatitra ny molotray. Inona moa ty heloka na lavo ny zanak'Israely ty ka na tonga hoe miverena amin'ny Jehovahandriamanitra ao fa lavo kely koa ianao. Ovaliany Samaria ozy izy fa niodina tamin'Andriamanitra lavitsabatra izy na ny zana madinika ho torotoroina. Inona ilay fiodinana nataon'ny Samaria, fiodinana nataon'ny zanak'Israely tany Samaria? Inona no eloka na lavo azy tamin'ny andron'ny OCA mpaminany? Iza moa OCA mpaminany? Raha mamakitsika aloha dia mahita ny tantaranyty OCA ty sy ny vanim-potoana ny asany sy navelomany ka nitondrany teny n'Andriamanitra zay nomeny Jehovahandriamanitra azy. OCA toko voalohany andininy voalohany no vakitsika zay manao toy izao. Ny tenin'i Jehovah zay tonga tamin'ny OCA zanaky Bery, dadan'ny OCA zany Bery, tamin'ny andro nanjakan'ny Ozia sy Jotama sy Ahaza ary Ezekia mpanjakan'ny Joda sy tamin'ny andron'ny Jeroboama zanaky Joasy mpanjakan'ny Israely. Tamin'ny vaninandron'ny nanjakan'ny Ozia sy Jotana sy Ahaza Ezekia mpanjakan'ny Joda zany sy tamin'ny andron'ny Jeroboama zanaky Josy mpanjakan'ny Israely. Tamin'ireo zany vanim-potoana ny ainan'ity mpaminany OCA ity. Ahoana ny tantaran'izy ity? Mamakitsika ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahadimy. OCA toko voalohany ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahadimy. Ny amin'ny vehivavy janga anankiray sy ny zanany zay natao tandindon'ny Israely tamin'ny andohan'ny tenenan'i Jehovah tamin'ny OCA dia hoy Jehovah taminy: andehanao maka vato zay efa tena janga sy zanaky ny fijangajangana fa fatra-pijangajanga miala amin'ny Jehovah ny tany. Dia lasa izy nakany amin'ny Gomera zanaka vavin'ny Diblaim ary dia nanananaka raha vehivavy ka niterada taminy. Iza zany anaran'ilay vehivavy nalainy OCA vady? Gomera zany io vehivavy io. Ary hoy Jehovah taminy: ataovy Jezirela no anarany fa vetivety io voaliko ny taranaky Jehova no ny rana latsany tao Jezirela ary atsatro ny fanjakan'ny taranak'i Israely. Ary amin'izany andro zany dia ho tapako amin'ny tany lemaka Jezirela ny tsipikan'ny Israely. OCA zany mpaminany
lehibe fatapoko fatapirenena amin'ny fanjakana nanjakany Ozi tamin'ny andron'ny Jotama sy Ahaza zay Ezékia mpanjakany Jota sy Jeroboam zanaka Joasy tamin'ny Israely. Fantatry ny olona sy ny fanjakana rehetra zany mpaminany Hosea zany. Nefa dia hoy Jehova ndany ianao sisy makavady vehivavy jangajanga ary anaran'io vehivavy io te Gomera dia makavady an'io. Dia ao amin'ny toko fahatelo vakio indray ny toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy tonga indray ny tenin'ny Jehova. Dia hoy Jehova tamiko mantsy Hosea zany ny lohateny eo dia hoe ny amin'ny vehivavy janga anankiray zay natao tandindon'ny Israely mandehana indray tiava vehivavy zay tiany vadiny nefa mijangajanga dia tahaka ny tiavan'ny Jehova ny zanak'Israely nefa ireo kosa dia mihodina ho any amin'izay andriamanitra hafa sady tia pepam-boloko ka dia novidiko sekely volafotsy 520 sy varordeo omera iray sy tapany izy. Mena vola zany le vehivavy janga anankiray tia dia io ny vidiny sekely volafotsy sy varordeo omera iray sy tapany. Zay zany ny adivarotra ny fanaovana teo. Ary hoy izao taminy andro maro no itoeranao miandry ahy fa tsy avely jangajanga na nambady olo-kafa ianao ary zaho koa dia ho toy izany aminao. Fa andro maro no itoeran'ny zanak'Israely tsy manana mpanjaka na mpanapaka na fanatitra na tsangam-bato na efoda na terafim. Revaka zany dia iverina ny zanak'Israely ka hitady an'i Jehova Andriamanitra sy Davida mpanjakany ary andeha mikovotra anatona an'i Jehova sy ny fahasoavana izy raha tsy mby any amin'ny aparany. Dia aloaloha jerevantsika tsara amin'izay ny fandehany tantara. Jereva tsara ao amin'ny Hosea toko faharoa dia azavaiko loha izy rehefa avy eo. Hosea toko faharoa misy lohateny eo manomboka ny andinin'ny fahefatra. Ny hamaizana ny Israely sy ny mbola hampodiany Jehova azy. Dia mandeha ny toko fahefatra atsika. Ny fananarana ny Israely no ny elony ny lohateny. Dia toy izy ihany amin'ny toko fahefatra ao hatrany amin'ny toko fahafolo hatrany amin'ny toko fahafito azafady dia miresaka ny famaizana ny Israely io. Eo amin'ny toko fahavalo indray izy dia mbola teneniny ihany ny zavatra anjoany Israely, ny loza anjoany Israely no ny vadiany. Toko fahavalo andiny fahasivy, toko fahasivy, toko fahafolo miresaka ny loza anjoany Israely no ny vadiany. Ary amin'ny toko faharaiky ambin'ny folo dia milaza amin'izay Jehova ny amin'ndrano Jehova fo amin'ny Israely na dia be aza ny elony. Toko faharoa ambin'ny folo fananarana ny Israely no ny elony. Toko fahatelo ambin'ny folo ny lozanjoan'ny Israely no ny fahotany. Dia ny toko fahefatra ambin'ny folo amin'ny vaky tenitsika amin'izay dia hoe ny amin'ndrano Jehova fo amin'ny Israely rehefa mibebaka. Tao ary ho fitenitsika kely izay tantaran'ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Hosea izay. Zao ny sariny zany. Zanak'Israely zany dia nandeha nanompo sampy ny jangajanga, nanompo ny bala n'Andriamanitra tsangakazo sy ny Andriamanitra azo sy ny vato sy ny volamena rehetra. Dia nandeha zanak'Israely nanompo an'ireo. Dia hitan'Andriamanitra tezitra Jehova. Fantany zanak'Israely fa tsy mety io ataon'io fa nataony zany. Dia inona nataony Jehova Andriamanitra? Le mpaminany lehibe, le tena fatapoko fatapirenena, fatany fiangonana rehetra dia Hosea izany no nitenen'ny Jehova. Mandehana ianao maka vehivavy jangajanga, raha fitenitsika hoe vehivavy iny zany makorelina mpivaro tena, makorelina mpivaro tena. Andehana ianao maka vady eo dia atao vitany zanak'Israely rehetra. Fa io le mpaminany tena malaza iresahany Jehova sy tondratenin'ny Jehova fa nakavady vehivavy janga dia miteraha aminy. Dia fantatra ataon'ny tanàna fa i Gomera ny tena sipa tena enjana be amin'ny fivarota-tena. Gomera ny tena enjana sady be valeur be, be concombre be sy ny sisa zany. Sisy dia tsy mahalala ny Gomera hoe mpivary tena ohatran'ny Amera be. Tonga dia iny mihitsy nalain'ny nisy Hosea vady rehefa hitany zanak'Israely zany
ahoana ozy izy masony zanak'Israely nahitany zany faly ve zareo sa gaga ha ahoana ty ve mpaminany lehibe tena fataboaka ny fitaperan-tenenan'i Jehova iverin-dalana makorelina ho vatiny tsisy anaiky an'izany tsony fa tsy izy tsony ty tena tsy izy tsony ty tantara ty mihevera tenitsika fa zao voalaza ny soratra masina dito fahenina asa mitsangatsanga ka ahoana ty mpaminany lehibe ty no mitsangatsanga makaraha tsy mba hoe mba vehivavy mba tsaratsara mba tsy vary tena fa mbola inona koa nalay vary tena rehefa nomonomonina tamin'izany ny zanak'Israely zay mbola be vokany koa mbola iterahany tsy izy tsony ty mazava tsy izy tsony ty mbola naveriny Jehova fanondray andanandray makavady inona ndray ozy izy vehivavy makorelina faharondray ianao zay manambady io ary tiany vatiny fa i vehivavy io sady manambadiny mbola mivarotra inona zany mivaro tena io ndray no alao vadin'olona ndray zany nalainy Osiany vadiny ndray vao mainka naninona ny zanak'Israely azo leferina ihany ray gomera fa ity tena fa mbola inona koa nalainy mbola vadin'olona ndray tsisy manaiky an'io tsony tsisy tsony io ny mahay soratra masina rehetrarehetra ny mahay baiboly rehetrarehetra manome ny toko sy andininy daholo zao ny profo tsy mahay zay neo intsony le lampaninina io zany mpijangajanga io Osea io tsy mpaminany Jehova tsony io fa taloha io ny tena mpaminany Jehova fa manomboka am'izao tsy izy tsony io romotra am'izay ne Jehova tamin'ny zanak'Israely ho aringako ianareo izy izy ay fantanareo fa tsy mety ny mahita ny mpaminany mijangajanga nefa ianareo maninona mijangajanga manompo sampy manompo mibalina ry sy mijangajanga ty sy mijangajanga ary fa ho aringako anareo izy izy Jehova ho aringako daholo nareo zay mbola niterahany Osea koa zay lay le vehivavy janga fa ny olona mahay baiboly tsy izy tsony izy Osea tsy izy tsony Osea fa sainginy zao Osea fa zatra miresaka amin'izy amin'Andriamanitra dia tsy miady hevitra amin'Andriamanitra izy andana izy makavady satria ataoko fanoharana amin'ny zanak'Israely io vehivavy janga avadinao io ho hitany tsara ny maharatsy an'io zavatra io rehefa manao izy tsy hitany maharatsy azy fa rehefa ianao mpaminany ary manao ny dia ho hitany io tabataba daholo lerany tanàna mpaminany mijangajanga zao makatsy makary sinisisa io izy io ataovy ozy izy le hitany tokoa zanak'Israely monomonona ny mahay soratra masina rehetra namoaka toko sy andininy zavatra tiako resana amintsika dia ty hafa ny olona mahay baiboly tsy iresahan'Andriamanitra fa hafa ny olona iresahan'Andriamanitra fa ny olona mahay baiboly tsy iresahan'Andriamanitra dia fievitry ny tena no andraisana soratra masina iny fa maka ohatra anankiray koa tsika ne misy olona niresahan'Andriamanitra koa fa ho an'ny olona mahay baiboly manano fahatany koa olona iresahan'Andriamanitra io dao tsika indray ny Abrahama iny moa nataony Abrahama efa manitra ny sofony toy izy Jehova mantsy azy hoeto ny zanakao laha tokanao zay tianao izy ny anarany Isaka ataovy inona eto atao fanatitra ho an'ny olona mahay baiboly manan-karena fahaizana soratra masina raha izy ny tenenan'Andriamanitra amin'izany aona no ataony feon'iny zany ozy izy feon-devoly zany lalàna amin'ny aza mamono olona kaonany misy feoteny amiko avy amin'Andriamanitra milaza dana vonoy zanakao amin'izay zay tena tianao izy rehefa 20 taona mahery nikofoka tsy nahazo zaza nefa misy feo miteny aminy atao inona indray le zaza andana vonoy fa ho an'ny olona mahay baiboly feon'inony zany feon-devoly zany ho an'ny olona mahay baiboly ho an'ny mpaminany antitra feon'inony zany feon-devoly zany mpaminany antitra mahay baiboly feon-devoly zany tsy izy zany fa i Abrahama efa zatra nyresaka tamin'izy tamin'Andriamanitra na dia zavatra tsy araky ny soratra masina ary izy niteny aminy ny tompony soratra masina ny tompony teny amin'ny soratra masina lasa izy nandeha ho an'ny olona mahay baiboly koa ho an'ny mpaminany antitra sisisa
zany mpaminany akavady makorelina zany feoninona koa zany feondevolo zany ary raha olona tsy zatra ny resaka tamin'Andriamanitra ty mpaminany Osea ty tsy zatra nazo teny tamin'Andriamanitra na izy ary teny za tsy aka vehivavy-tranga zany fa feoninona zany feondevolo zany satria zay ny fihevitr'olombelona tsy fihevitra izy tsy fihevitr'Andriamanitra ary mitandremantsika eo mbola tsy mitsahatra ihany mananatra sy miteny sao dia rehefa voany efa mitelona lela-pitana ianao zay voagaga kendany lela-pitana fitahany amin'ny kakana tsaratsara eo itiny tena tenin'Andriamanitra tena izy fa tsy izy zany hitondra ny zanako alahy tokony ho vonoina zany e tsy izy zany mpaminany asaina makavady makorelina zany e tsy izy zany mpaminany makavady n'olona mijangajanga zany e tsy izy zany fa masokafo no masom-pananareo tsy maintsy ilazany zany mpaminany antitra tsy izy zany miampitany ranomasina mena tsy mbola hiampitany Jordanina zany e tsy izy zany za manana porofony zany azo ny mpaminany antitra porofona zany satria tsy miresaka amin'Andriamanitra izy ary normal ry Arona sy ry Miriana raha nanometsina ny Mosesy io tamin'ny andro hoe ahoana ianao no makavady inona indray kozita hafa firenena nefa anao mampianatra azy makavady hafa firenena fa ahoana ianao no maka zany kizy tsy miresaka amin'Andriamanitra ho an'ny olona tsy miresaka amin'Andriamanitra dia mifanohitra amin'ny fijeriny satria zay ny fijerintsika olombelona fihevitra reo tsy fihevitra izy Andriamanitra lalanareo tsy lalako ngany nisy nalala tamin'ny voakan'Israely fa Jehovah naniraka ny Osea akavady makorelina io akavady vehivavy jangajanga io ngany nisy nalala koa na ny vadiny Abrahama na ny mpanompony na ny zanany rehefa ndeha hoentina ho tao sorona Isaka hoe Isaka teny no tao sorona na Isaka fa tao sorona ary mbola nantany any dada dada tiany kitay tiany afo fa izy ny biby atao sorona ohatra ny tena nanao hereritsika sa mbola irana indray le mpanompo ary ambany ary hoe andana lay vo le biby avy any ambony tenimbony zany teny or le koto le ondry ne adino hoe ndana verana tanàna maka ondry ndray tsisy antsony zany fa Andriamanitra malalan'izany fa zao zay ny teniny dia maninona fotsiny a dia manaiky a fandao anaka izy mitan'izay biby atao fanatitra izy Abrahama mety teniny olona tamin'ny fiarahamonina hoe ty Osea ianao makavady amin'ny Ragomer ty dia mety teniny olona ngamba le concombre be io mamaiky anazy hakan'io e fa tsy Jehovah mihitsy tena diteny ary sy Osea Jehovah ngeny naniraka nahakan'io tsy iza ny olona ino an'izany ay koa izy Jehovah niraka olona ka vehivavy-janga zany tany manambady vehivavy-janga fa tsy devolo zany e dia ohatra ny io mbola iresahan'ny olona amintsika amin'izao fotoana io mihitsy ny ainantsika amin'izao fotoana zao mbola zany fa ny devolo zany e fitaka io e kanjo manga sy fotsy zany devolo zany e franc-maçon zany e sisisa aza mandeha amin'ny lalana io fa zao tany saintsika tao avy Jehovah andrinana an'Israely namely azy tamin'ny fahatezerana rehetrarehetra lozanjoan'ny Israely satria niala tamin'Andriamanitra izy jangajanga tamin'Andriamanitra izy sisisa tamin'ny fahotanana tao ho avy ny loza melezana azy dia tany sainao ny loza be da be fa tsika tsy andany andro hitanisa azy rehetrarehetra satria tsy ampy ny fotoana fa ny zavatra hita dia ty rehefa tratran'io antso ny voaka an'Andriamanitra ny zanak'Israely dia tapa-kevitra tokoa hoe tena marina zany ny aiky ny elo ny zanak'Israely fa tena ny vilalana tena nanao ny tsy nety tokoa fa rehefa hay ny hafa ny manao azy dia hitany tsy mampety azy fa rehefa ny tena ny nanao azy ohatra ny tsy hita zay maharatsy azy sahala amin'ny hoe mahita mpangalatra ianao dia romotra mihitsy ary tonga dia fitsaram-bahoaka ny mahazo an'ilay jiolahy na le dahalo na le mpisito mahery nefa ianao mangalatra amin'ny fomba mihaja ary ambadika ary fa tsy tianao ny mpangalatra ianao mangalatra mihaja ary ambadika ary ianao tsy tia olona mijangajanga sy manompo sampy sisisa dia
marina tokoa hoe tsy tian'izany ianao ary tsisy zany nefa ianao miaina amin'le izy fa rehefa le mpaminany Hosea zay natsangany Jehova nanao azy natao hitapoky hitam-pirenena ha orery ty a tsisy tsony ty lalany ty a toy Jehova tsisy amiko tsony koa nareo ne maty nyzanaky Israely fa aringako daholo ianareo avy tokoa ny fandriganan'i Jehova ne nahantra ny zanaky Israely ne dirany arety mandringana zay atao amin'ny fiainana tsisy naomby daholo tonga ny fahavalona nafika azy resy ny fahavalona am'izay ady atao rehetrarehetra zay fifanoloanana rehetrarehetra vovony ny zanaky Israely mba misy fidiram-bolana varotra na business na ferafera taony perte maty atoko tsisy mandeha amin'ny laony daholo totongana ny fiainany zanaky Israely satria niala tamin'Andriamanitra niala tamin'Andriamanitra dia rehefa niala tamin'Andriamanitra ny zanaky Israely natsapa tonga saina dia nibebaka amin'izay dao ary bebaka tsika dia fibebahana io tsy maintsy porofoinao ary hitan'Andriamanitra io aminao hita ivelany nasehotsika ivelany le izy satria avoziko ny zavatra rehetra hoy ny teny faneva tamin'ny taona lasa 2014 dia navozon'Andriamanitra tokoa tsika satria tsika io zanaky Israely io dia nibebaka tsika ny fona tsika nanomboka tamin'ny 28 mars nandeha tamin'ny 2 mai dia nasehotsika fa io kanjo fotsy sy manga io pirofo fa nibebaka ianao pirofo fa tapa-kevitra ianao miala amin'le anatsiana sy tsy famendrena rehetrarehetra nasehotsika zany ho hitan'ny fokom-pirenena sy ny firenena rehetra sy vahoaka rehetra dia Andriamanitra mamaky ny ao anatintsika tokoa satria na tena mibebaka sy ny fona tamin'Andriamanitra tokoa tsika dia hita fa ity velany zany fa asehotsika amindray amin'ny toetra ao anatintsika ao asehotsika amin'ny toetra ao anatintsika ao ahoana moa toetra anehoana azy ao amin'ny tenantsika ao io raisitsika ny aty amin'ny Petera voalohany toko fahatelo Petera voalohany toko fahatelo satria Jehova namindra fota amintsika dia asehotsika mitoetra mivoaka avy anatintsika ato satria fa miseho ny akanjotsika madio fotsy manga dia nitoetratsika avy anatintsika io zany tokony ho tonga amin'izay izao ny vaky teny ato Petera voalohany toko fahatelo ny andininy fahavalo sy manaraka famporosiana mba hitondra tena marina sy hiaritra tahaka ny aretan'i Kristy farany ary miray sasaina ianareo rehetra ka miaraha ory miray sainao izy miray sasaina izao manga sy fotsy zao zany porofoninina zao dia mivoninahitra ilay mpanjakany mpanjaka zay tsy afaka ny anao fotsy manga olona fatsinina amintsika tony zany tsy miray saina fa indrenao azy miala tsy ho tafaradia amintsika intsony ary aleo aza tonga dia tsy mety tsara vela tsy intsony hoe anao fotsy manga nefa tsy raha inona dia mijaly ato fotsiny ianao marary ato fotsiny ianao inona anaovanao fotsy manga nefa anao tsy ray saina amin'ny olona porofo zao hoe vahoaka amin'ny raha inontsika mba hitreretiny Madagasikara ray manontolo manao fotsy sy manga tsy gaky zao tontolo zao efa vahoaka maninona amin'izay zany reo izy miray saina miray fo miray hevitra mampamangy amin'izay Belzeboba sy Losifera sy ny namany rehetrarehetra tsy mila fampihavanana ny firenena intsony fa io fotsy sy manga io midika fahafahampiny fampihavanana amin'ny lanitra sy ny mivoninahitra ilay mpanjakany mpanjaka zany hoe vahoaka amiray saina dia ahoana ozy izy mifankatiava tahaka ny pirala mifamindra fo manetretena tsy mamaly ratsy ny ratsy na faratsiana ny fanaratsiana fa aoko isaotra kosa satria ho amin'izany nitsonanareo mba handova fitahina mifankatiava tahaka ny pirala mifamindra fo manetretena amindra fo vadinao raha ny zavatra nataony taminao tsy zakanao ka mba mifona aminao izy mpiara-mivavaka aminao na ivava taminao nanao teny marary ianao
mamandrafo aminy mpiara-mivavaka aminao trosany volanao dia ianao indray no anaovany vava hoe dana mitory amin'ny tribunal rehefa tsy mataty fa za tsy misy e. Mpiara-mivavaka aminao mety naka ny vadinao, mety nanisy ratsy ianao, nanao zavatra tsy manjary taminao, mamandrafo aminazy izy dia manetreteny sika zay efa manao akanjo fotsy manga tsy dia ndeha irere sy setrasetra amin'ny olona koa fa manetretena efa ina koa ty fotsy manga ataonareo ty e dia ataovy an'izao nga fidiny anay no manao an'ity e fa ahoana fa ahoana nareo no ohatrany tahin'Andriamanitra e nga fidiny anay no tahiny e ary ahoana nareo no fitahan'ny olona hitan'ity Jordan ty nga fidiny anay no voafitaka hitan'ity e ary ahoana nareo toatrany mahazo fitahina, mahazo tôbila, mahazo moto, scooter, mahazo tany, mavita trano nga fidiny anay no mahazo an'izany e zany teo hoe manery teny tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana tsy efa miala any ny fanaratsiana amin'ity fahitana ny Jordan ty efa miala sa mbola tsy miala fa tonga efa tonga ohatrany Gomer efa vadiny Hosea avo ny vavan'ny olona sa tsy avo ny vavan'ny olona efa tonga tamin'izany angamba raha nisy Carleton mety roentin'ny Hosea tany amin'ny Carleton mihitsy raha Gomer efa tonga zany tonga ny fanaratsiana aza mamaly ratsy n'ino izy fanaratsiana ny rehefa milaza ianareo dia tondrona tsisy fitahan'ny olona mizavaka sisy dikany fotsiny abakainy fotsiny fa misy tombontsoa raisy sina mandeha daholo le fanaratsiana nke tsy dia makany aminareo fa maka izy aty amiko ny risy ny tena mandeha dia za zany no aratsiana sy opaopaina sy anaovana ny zavatra tena zay teny tsy filaza rehetrarehetra marina aloha marary ny fotsika fa tsy azoko inona mamparary ny fotsika nefa tsy tsika no ataon'le izy fa zary ataon'le izy tsy tahitra korona fa za mamaly an'ireny raha nolaza hoe paster nareo mpijangatsanga dia atao hoe nga fidiny anazy zany hoe paster nareo mpangolo karena fa folo karena nareo laniny fotsiny nga fidiny anay koa no manomeny izy io e fa za zahoana hoe keke ariny anareo ary ny volanareo koa mba maka izy aza manareo ratsiratsy fa zay koa tsy matahotra anareo tairo zay tairiny fa raha mbola misy Gomer eo mbola piconester faly anao tsara tsy faly anao tara aza manao an'izany aza mamoa an'izany aza mamaly ratsy n'iny ny ratsy na ny fanaratsiana amin'ny fanaratsiana fa tsy maintsy ho avy zany misy olona be da be nge milaza hoe zay fa niala atao fa tsy meny radio anareo tsony zay nefa avy eo ny teniny indray anao aonandray nareo manao kanjo fotsy manga ty fataizana inonao an'izany ohatra mba nisy niteny anahany zany fotsiny tsy mariny zany tamin'ny radio ary na inoko an'izany fa nga miheny radio indray nareo nefa izy fa niala tady dia fa hoe tsy miheny radio tsony tsy miaraka amintsika tsy mifandray amintsika tsony nefany fatany fa manao kanjo fotsy manga atsika izy milaza fa tsy izy tsony ty zina indray nataony voafitaka amin'ny 28 mars io nareo nefa izy efa tsy ato tsony tsy izy tsony tsy miheny radio tsony voafitaka ony amin'ny 28 mars fa naninitsika 28 mars fa ngatsika nandeha naka Gomer tamin'ny 28 mars sa nandeha tany amin'ny Ester dia tainy hélicoptère dia ngakatra any amin'ny Masera fa nakatra any amin'ny Mopera hoe ino ny tiry nga paster vaky hatrany amin'ny Vera itsika ny bebaka amin'ny 28 mars hiala amin'ny fandringanana ao ataon'ny Jehovah tsika noho ny adalantsika zanak'Israely itsika ny ifona amin'ny ranomaso amin'ny 2 mai noho ny adalantsika sy natao izareo indray ny sahirana tsy izy indray hono zany bebaka zany dia volo mitona anareo bebaka sy vono anjely santoka mitona anareo an'izany ka na santoka io na tsy santoka ny tadavin'Andriamanitra amintsika dia naninona aminy iverina aminy bebaka aminy satria ny vily tamin'inona tamin'ny lalana nandehanantsika
kanefa zareo zany inona ny teny aminy fitaovy ny teny aminy koa ny tena anjely marina dia tsy adeha koa izy raha vao miresaka anjehitrany mangala tahaka ny apokalypsy indray a dia tavelo eo anao ko izy atsony ny anjiky ny anjely tsy miresaka aminao hany koa e tsy anao ngino resan'ny anjely fa itsika dia miraisa saina miraisa inona ozy izy miraisa fo miraisa hevitra mbola toizany ato fa na iza maniry fiainana sy tahita andro soa aoka izy hiaro ny tenany lelany amin'ny ratsy ary molony mba tsy teny fitaka dia tandremo zany tsika tsy hiteny fitaka nefa tandremo kosa vao fitaka dia miparitaka avy eo mipatitaka ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka anao soa aoka izy hitady fihavanana tsy hanaraka azy fa ny mason'ny tompo dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny mihain'ny fitarainany fa nitavan'ny tompo tezitra amin'ny mpanao ratsy ary iza no anisy ratsy anareo raha mahazoto manao zay tsara ianareo fa raha tahiny mitondra fahoriana noho ny fahamarina ianareo dia sambatra ary aza matahotra ataka azy ary zay mangorory ianareo fa manamasina ny Kristy ho tompo omponareo areo ko vonona mandrakariva ianareo amary izay manontany ianareo ny amin'ny teny fanantenana ao anatinareo nefa mifahalemem-panasy ninona ozy izy fanajana aoko vonona mandrakariva ianareo teny fanevantsika tamin'ny taona firy izay mataty 2011 aoko vonona mandrakariva ianareo izy amaly izay manontany ianareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo amin'ny antony ny epitatsika ny ranomasina mena sy epitatsika ny olony Jordan misy fanantenana ao aoko vonona mandrakariva amaly amin'ny fahalemem-panahy ahoana zany fahalemem-panahy zany fa nareo hitany Jordan zany ndray fa teza fandro zany tsisy zany nareo vafitaka fotsiny eo dia valeo amin'ny fahalemem-panahy efa tafitany ranomasina mena izay rahalahy ankehitriny hipitany Jordan mandra-pioana ny fiadanan'ny tompo aminao efa hipitany ranomasina mena izay raha vavy ranada enao hijanona ten-dafin'ny Jordan ny amin'ny fanantenanay dia mipity izahay fa ataonay veloma ianao aten-dafin'ny Jordan ka raha hitazana anay eny epity ianao maka maso lavitra fa tsy hitanao izahay raha tsy misy maso lavitra ka za milaza anareo zay mipity amin'io rahalahy rahavavy ranada ranabavy tsy fidiny anay ny epity amin'io fa dia mamaly ianao amin'ny fahalemem-panahy zay fa na inona ho ataonao na inona ho teneninao zay rahalahy misira manao hoe tsy maintsy tafita Jesosy mihira mafy zay hoe tsy maintsy tafita Jesosy tafita amin'teo ny Jordan ty halleluia mbola toizany izy ato ka manana fiatreretana tsara mba homenatra zay manaratsy ny fitondran-tenanareo tsara amin'ny Kristy zay hanendrika endrehana anareo zay hanendrika endrehana anareo endrika endrehantsika fa mpangalatra mpitsangajanga mpanompo sampy pisoloky voafitaka tandremy fa tena devoly daholo reo ripety Jehova sy Losiferany reo zany ny hanendrika endrehana atsika isaky zay mandeha fa anao izy manana fiatreretana mba homenatra zay manaratsy ny fitondran-tenanareo tsara amin'ny Kristy hanendrika endrehana anareo fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tsaratsara kokoa ny hitondra fahoriana amin'ny fanaova-tsoa noho ny amin'ny fanaovana inona ndratsy aleonao manao soa dia enjen'ny olona anaonao manao soa dia hopaopain'ny olona aleonao manao soa dia alain'ny olona baraka ty sery aparitaka amin'ny aty sinsisa ho hitatsika ho afa tsy maintsy ho avy io satria be da be ny olona tsy mahazaka ataoko mifaly amin'ny fahalemem-panahy tsy mahazaka mihitsy izy fa epitany Jordan ny zanak'Andriamanitra tsy zaka ny fony sy ny fanahy zany raha lasiana bavy satria izy tsy afaka ny epita ety an-dafiny Jordan ary tsy maintsy hitaona namana izy dia valina amin'ny fahalemem-panahy sana mihinana dite sy mofo gasy hoanina amin'ny fahalemem-panahy satria tsy mahazaka mofo sy dobera so ihany fa efa tsy hinan-kena koa raha pitso raha afaka pitso ha ho ratsy ty ahoana tsara izy teo tsy hinan-kena indray raha pitso afaka pitso za rehefa mba manandra nisaky ny atoandro ao amin'ny fo be eo zany dia efa misakafo ao moa zay rehefa atoandro dia efa misy hena-koho be ao dia misy hena dia misy trondro dia misy crudité zany le crudité taondro zareo io
misy avocat, dia misy karoty, dia misy laisoa, dia misy salady, dia misy voatabia. Zay zany le crudité ao zany. Dia ohatra hoe zaho dia fanao exercice aloha tsy dia mihinan-kena. Dia efa tonga dia efa toy izy zareo hoe végétarien zany ianao sa végétalien zany. Zany hoe le végétarien zany mba mihinana atody ianao, mihinana trondro, mihinana ronono, mihinana tantely. Fa le végétalien zany a tsy mihinana zavatra avy amin'ny biby mihitsy, na atody, na ronono, na trondro, na tantely, satria avy amin'ny biby reny zany. Fa dia tena zava-maniry zato isan-jato zany. Toy izay hoe zaho mbola hoeritreretiko hoe inona no fanapahan-kevitra amin'io a, le lien sa le rien. Mbola eritreritra aho. Dia isaka reto andro zany dia miaraka amin'izareo zany dia efa tsy mihinana an'ilay akoho zany a, tsy mihinana an'ilay hena zany a, tsy mihinana an'ilay trondro a, fa ilay crudité zany no ataoko dia asiako sauce vinaigrette, dia afangaroko, dia asiako vary, dia afangaroko amin'ny vary eo zany l'izy. Dia mba azahoako malanilany bebe kokoa dia asiana fanosehana, asiana sakay zany. Dia rehefa mainy sakay tonga dia mangamongamoka be mihitsy le zavatra zany. Dia nandreny ndray andro, ny 2 andro, ny 3 andro, ny 4 andro, tany efa 5 andro amin'izay a, ohatra nahita an'le steak tsara be teo, nasiako steak kely anankiray amin'izay zany tambony tao. Dia ozy amin'izay zay ary pasteur zany ozy izy efa manomboka végétalisme ndray izany ozy izy fa misy hena ndray ary amboniny a, efa végétalisme ozy izy fa tsy liaina na rien zany fa inona ndray efa végétalisme satria asiana hena kely ndray. Ohatrany tsy nataty aho nahita an'izy nihinana hena kely ndray aloha za. Zay manaraka mbola miady fa za amenareo mbola misy Filistine idivana ndray zany tio a. Fa za zay fa za tsy mampirisika anareo hoe manaova an'izany ianareo, fa minana hena sy minana hena matavy sy nrehetrarehetra ihany mba ho romodromotra ao rehefa tezitezitra mivady sy mizana to, satria hena io mampasisika zay manko izy io rehefa tena tian'io maharomodromotra mihitsy io. Dia miteny kely fotsiny rehefa mitreritrerina amin'izany hoe fasty, dia miteny fotsiny raha misy azo ataonao ny zavatra hoe hena no mahatonga andrey. Fa za zany mba manao ezaka tsy kelikely eo zany, fa izy ity moa zany samy ampitany Jordan samy manao zay atafita azy any, fa tanjona dia tany iny tany Kanana. Amaranantsika azy ary ilay afatsy Jesosy, io no amaranantsika azy. Dia mivakitsika ny conclusion réunion ary efa avy eo. Ho an'ny olona ny bebaka, ny fona tamin'Andriamanitra, ny aiky ny elony tamin'ny faratsiana rehetrarehetra. Tsika fiangonana moa namen'Andriamanitra antso amin'izany. Dia mitodika amin'ny fiangonana sy ho an'ireo zay tsy nahalala zany afatra 28 mars sy 2 mai zany a Jesosy raha ty afatra ato ity. Sy ho atsika izay hipitany olony Jordan. Leo ka toko 7 raha vakina ny 7 ka hatramin'ny fainina amin'ny 30, faranatsika amin'ny 9 dia zao ny vaky teny. Ny akaran'i Jesosy tany Jerusalema, raha nakaiky ny Betifaka sy Betania teo terom-bohitra atao hoe Oliva izy, dia naniraka roalahy mpianatra ka nanao hoe makanaiza amin'ny rovohitra tandrifinareo reroa, ary raha vao miditra eo ianareo dia izana boroky mifatotra ho hitanareo. Zay tsy mbola nitengenany olona fa ao izy ka ento ty, zany hoe zana boroky mbola WWT izy ty zany. Raha zana boroky vehivavy zany ty dia mbola virgin zany ity zana boroky ty. Ary raha misy manontany anareo hoe nahoana ny vahanareo io, dia lazao dia izao no lazainareo misy rahana lany tompo azy. Ary no nandeha ireo ny rahana dia nahita arak'izay nolazainy, ary raha namany zana boriky izy dia hoy ny tompony taminy nahoana ny vahanareo ny zana boriky, ary hoy izy taminy misy rahana lany tompo azy. Dia nitondra azo any amin'i Jesosy izy ary nameraka ny lambany teo amboniny zanaka boriky ka nampitengenany azy Jesosy. Ary nandeha Jesosy dia nameratra ny lambany teny an-dalana izy ireo. Ary rehefa nanakaiky izy ka tonga teo am-pidinana ny tendrombohitra Oliva dia nifaly avokoa ny mpianatra maro be ka nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery noho ny asa lehibe rehetra izay efa hitany, ka nanao hoe isarana anay ny mpanjaka avy any amin'ny anaran'i Jehova, fiadanana any an-danitra ary ny voninahitra amin'ny avo indrindra. Halleloja. Eto indray zao dia tsy mitovy amin'ny olona mahay soratra masina indray sy ny mpaminany antitra indray ity trangan-javatra eto ity. Nasain'i Jesosy naka
zanaboriky tsy azy indray any mpianatra. Nanino zany raha ny tena marina? Nangalatra indray, nasaina nangalatra boriky ny olona tary. Mandehanareo mbadika ny an'io fa misy zanaboriky ao double VT, mbola tsisy pitaingina, mbola tsisy pitaingina, alao viaingana. Ka raha sendra misy mahita nareo ahoana io nalaina dia misy raha ilan'ny tompo azy. Raha olona mpamina ny antitra reto mpianatra reto dia efa ilaza izy Jesosy eo ka ny Baiboly nkemana hoe aza mangalatra e. Ka ahoana no mangalatra zanaboriky ny olona any? Fa sainginy zao reto mpianatra reto efa zatra niaraka tamin'i Jesosy nandritry ny fotoana lava, efa zatra mihaino ny feon'i Jesosy, efa zatra mihaino ny feon'ny mpitarika azy. Ka na mety aminy na tsy mety aminy, na raha Baiboly na tsy raha Baiboly, Andriamanitra no miteny no mibaiko, dana vonoiny zanaka ao lahatokana, dana maka vehivavy janga makorelona vadonao am'izay tsy mba anankiray fa mbola ny karazany firy roa efa nisy tao dia mbola nasaina anakany hafa ndray ty fa niterana dia mbola idirana ndray ty anankiray ty. Eto ndray Jesosy mihitsy no maniry dana angalary, fa tsy ilazana hoe nangalatra ny ilazana zay dana alaovy. Mahita anareo dia alaovy ka raha misy manontany anareo isy raha ilan'ny tompo azy. Fa raha io le tompony boriky io zao no fanena tamin'ny mpaminany antitra sy ho an'ny olona mahay Baiboly dia ilaza ahoana ny borikinao no angalariny dia ny tompo fa izy ny tompo. Mpamitaka io fa tandremo Beelzebul manamano devoly aza mena ny borikinao fa zay fa mandoha voly izy. Fa ny olona zatra mihaino ny feon'Andriamanitra. Zay hoe niresako antsika tsy mitovy ny olona miseho azy mahay Baiboly toky sy andiny ny fandahatra zao sy ny olona resan'Andriamanitra. Ary ny tombony amintsika sady mahay soratra masina mbola iresan'Andriamanitra meo voninahitra lakantsika. Halleluja! Mety manana zanaboriky betabe tsika ny tanàna any, mety ho sonao io, mety ho sarety io, mety ho omby sarety io, mety ho fiarakodia io, mety ho moto io, mety volany aposinao io, mety ho tranonao io, mety taninao io. Ha misy raha ilan'ny tompony io tany makany izany dia alaivo, fa misy raha ilan'ny tompo azy. Ha mba hitatitra vahoaka ho any anao asan'Andriamanitra, hitatitra vahoaka hivavaka, ianao mba manana zanaboriky mbola WWT. Ha topiloko vaovao be ty fitondrana nareo sy namana zay mbola tsy mitaingina nyty firekorona. Ha misy raha ilan'ny tompo anazy. Ay raha ny tompo mila azy tsy miady hevitra, raha tsy ny tompo tsy nanomena io boriky vaovao io ndao ary. Ah misy raha ilan'ny tompony ty bafla be nareo sonareo ty atotokantrano ty mba azo atao ny ampiangonana ve dao ary. Fa raha samy manga sy fotsy ny mpivady mandeha zany, fa raha ny ray manga sy fotsy ny ray mena sy mainty ivoaka ve ny raha mefa sa tsy ivoaka? Tsy ny ray manga sy fotsy ny ray mena sy mainty ny ray trano ao, tsy zavatra manjary eo, tsy zavatra manjary eo. Dia rehefa tonga Jesosy nitaingina io raha kadôly ny olona nifaly sady niteran'Andriamanitra. Ty le lazaina fa mpamitaka e, ty le lazaina fa janga e, ty le lazaina fa zao e. Tsy raharahanahy zany ozy izy ny vahoaka. Tonga am'le tenin'le jambo, tsy raharahako izy na mpanotana iny lazana ho azy. Fa zao ny lazaiko anareo, jamba tanofa ankehitriny mahinona mahiratra. Ka raha lazainareo mpanota izy dikany hoe mpanota mpangalatra mpijangajanga mpamono olona, lazainareo fa Beelzebul namoahany devoly sy namany. Za tsy mirarahany zany, fa ianao miteny an'izany tsy nampahiratra ny masoko, ianao miteny an'izany tsy nanasitra anahy. Fa io lazainareo fa mpanota tsy izy io nitondra anay epita amin'ny rano Jordanina, tsy raharahako zany fa za epita ny Jordanina. Namangy en'izao fiangonana zao Andriamanitra tsisy akanavana manomboka amin'ny pastera, evangeliste, missionnaire, prémissionnaire, olona, diakona, filoha-tsampana, sampana koralina, sekoly sabata, dorcas, ny sampana rehetrarehetra trany mivavaka tsotra tsy manana andraikitra. Efa namangy antsika Jehova tamin'ny alalan'ny anjeliny, tamin'ny alalan'ny 28 mars, tamin'ny alalan'ny 2 mai, satria iepitany Jordanina. Ho avy ny fampitanany Jordanina zay tsy nampahafantarina mihitsy hoe miantony zao fibebahana zao iepitany Jordanina, tsy nampahafalalana mihitsy. Tamin'ny andron'ny zanak'Israely tsisy nalalany zany koa, fa efa eo amoron'ny rano Jordanina voagako hoe ay mbola epitany ray ve, fa ka tsy efa niepita e, tsisy nalala. Fa tonga eo
zay vao nahalala dia satria efa mahalala mipitarika azy izy ka zay baiko ny mpitarika azy na dia ataony aka zana borika ary ary nefa tsy anytena dia mandeha satria efa nomena ny toromarika dia ozy izy hoe hovaliny tsy nahafantaranao ny andro namanginanao dia inona ny miandry anao ho avy aminao ny andro zay ananganana ny fahavalinao tovotany manodidina anao ny fahavalinao anangana tovotany manodidina anao anemitra anao izy ka anidy anao manodidina amongotra anao hatrany amin'ny tany mba ny zanakao ao anatinao ka tsy avelana izy vato mifanongoa eo aminao ho valiny tsy nahafantaranao ny andro namanginanao valiny tsy nahafantaranao ny andro nanaovana manga sy fotsy tsy nanao ianao epita ny oron-drodany tsy nepita ianao dia ny fahavalinao fa miandry eo zany lazainy Jesosy fa tsy pastera Maiolina manodidina anao raha tsy tanteraka zany taorinan'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra tao amin'ny zanak'Israely ka tsy nanodidina anjarana Jerosalema ny maramila romanina sy ny fahavaliny rehetrarehetra ka nandringana azy noho ny tsy nahafantarany sy tsy namaliny ny antso nataon'Andriamanitra taminy ka ny fikirany tamin'ny faratiana sy ny adalàna rehetrarehetra dia tsy ho tanteraka koa izany amin'izao andro misy atsika izao ho an'izay olona rehetra tsy nahalala ho valiny tsy nahafantaranao ny andro namanginanao famanginana ataon'Andriamanitra ny anjely tonga ny resaka tamintsika hoe mialamy ratsy ny adalàna rehetra izay nataonao famanginana ataon'Andriamanitra ny 28 mars famanginana ataon'Andriamanitra ny 2 mai famanginana ataon'Andriamanitra ny ipitana ny Jordany ho valiny tsy nahafantaranao namanginanao ho avy ny fahavalinao rehetra hanodidina ny lainao hatrany amin'ny ankofonanao zany sy ny zanakao ho tratran'izany daholo ka raha tanteraka ho azany tamin'ny andron'i Jesosy dia tsy voana koa zany amin'izao androntsika izao ary zay natonga n'ilay vakiteny vakitsika farany voalohany tatao amin'ny Hosea ho an'ny olona rehetra zay namaly an'izany antso izany verina antsika amin'ny Hosea 4:7 inona nataon'i Jehova Hosea 4:7 manomboka ny andinin'ny faharoa ny amindran'i Jehova fo amin'ny Israely rehefa mibebaka izy halleluja ry Israely ô miverena amin'ny Jehova Andriamanitra ao fa lavokely koa ianao mitondra teny ianareo eny miverena amin'ny Jehova ka manaova aminy hoe mamela ny heloka rehetra raiso zay tsara ka dia aterinay fanatitra ny molotray asiritsy amonjy anay tsy taingitsovaly izay sady tsy teny amin'ny asan'ny tanana intsony hoe ry Andriamanitra eo fa ao aminao no ahitana kamboty famindrapo hositraniko ny fiodinany amen ho ty azy tsy hovozonana aho efa niala tamin'ny fahatezerako ho takany ando amin'ny Israely amen amony takany Lilia izy ary amaka takany Libanona amen isandraka ny ratsany amen ho takany azo oliva ny atsaratareny ary ho takany Libanona ny anitra avy aminy amen zay mipetraka eo ambanin'ny alkaliny dia ampavokatra vary indray amen ary aniry takany voaloboka izy ny lazo mitakany divay avy an'ny Libanona amen andin'ny fahafolo iza no endry azafady andin'ny fahasivy ry Efraimo ataoko inona tsony zay sampy izaho dia efa nienoka mitsinjo anao takany azo kipresy maitso avy amiko no azoana ny vokatrao amen iza no endry mba fantatra izany zavatra izany na manatsaina mba halala izany fa mahitsy ny lalan'i Jehova ary marina no mizotra eny aminy fa ny mpanota kosa dia ho tafitohina eny aminy hoy ny fanontaniana farany eto iza no endry mba hafantatra izany na manatsaina mba halala izany fa mahitsy ny lalan'i Jehova zay endry halala izany androany zay manatsaina halala izany androany na totokantrano na atao am-piangonana neto andranotapahana mitsangana ary zay endry hafantatra izany zay manatsaina halala izany fa hivavaka isika fa efa tonga ho atsika takany ando amin'ny Israely Jehova ary isandraka ny rantsany Israely ho takany azo oliva ny atsaratareny ary ho takany Libanona ny anitra avy aminy amen hositraniko amin'ny fiodinana ho ty azo hovozonana ozy Jehova fa efa niala taminy ny fahatezerako ankehitriny raha mino ianao fa niala tamintsika ny fahatajerany Jehova satria efa nibebaka tsika tamin'ny 28 mars bebaka tsika tamin'ny 2 mai
porofoitsika zany amin'ny fitafiana zay anaovantsika epitandranony Jordana dia isaorantsika Andriamanitra satria ny tombony nisa eto am-pelatanana 1573 ny epitandranony Jordana amin'izao fotoana izao. Halleluja! Tsika reto vahoaka reto satria hoe amindra fo amintsika Jehova porofony zany izao fiampitantsika ny Jordana izao ivavaka arytsika. Jehova Andriamanitra raha eo misaotranao zay fa tsy mba vahoaka mafiatoka, tsy mba vahoaka madipo, tsy mba vahoaka maditra, fa fanteny ianao Jehova tamin'ny vaky teny misoratra masina ny afatra androany fa tsy andringana ny vahoakanao intsony ianao, fa amindra fo amin'ny vahoakanao ianao, hitany vahoakanao ianao, amindra fo amin'ny vahoakanao ianao ary omba azy amin'izay alehany rehetra. Misaotra Andriamanitra raha eo fa mazava aminay koa ny afatra ho an'ireo vahoaka tsy nahalala na fantatra, tsy nahalala ny afatra zay nomena, ny famangina azy tsy nahalala izany, valiny tsy nahalalany famangina azy ho ianao Jehova, dia ho avy ny fahavalo rehetra handidina ny tompony sy ny mandany reny olona reny ka handringana azy ka tsy dia manjato sy arivo mahery amin'izao ora ivavahana izao tompo ny andiany faharoa ipitanyity Jordana tiako dia atolotra ianao ny dera sy ny ata ny voaka sy ny voninahitra satria hoy ianao Jehova tompo sy vaniko ny Israely ka tsisy voambarina diray azy latsaka tany fa dia misaotra tompo fa dia nisy voambary 500 mahery indray tsy latsaka tany epitany Jordana amin'izao ora izao ka dia anao ny dera sy ny ata ny voninahitra manak'izay. Zavavaka izany dia angatana sy tonona aminaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levina nitsangana araka ny soratra masina ho azy reny dera hatramin'ny taloha indrindra ko mandrak'izay. Halleluja, amen. Nomena tontolo vaovao ifaliana indreto izahay manandratra anao amin'ny mandrak'izay sy ny maraina feno afaliana izarana mamina fitahina tsy hay no vidina nampianatra anao nampianatra fomba fijery vaovao olotsaina mozika sy ny toetsaina izay no mahatonga anay anandratra anao amin'ny avo indrindra amin'ny fomba fiasa milamina sy tsara rindra Dera ny anaranao ray fahafantatray tianao dia velona manakazay zava-boary rehetra dia miara manaraka etonao aterinay ho fankalazana ny anaranao mahagaga etalenta zay natolotra Yanao Nurai
menaoanaye akasitrana não usar izao tsy atahotra za tsy angina fa efa fantatro efa fantatro fa ianao ry tompo mitsinjo ny lalako fa efa tsapako fa ny tananao mahery momba tsy overe na maro reo sakana tsy andosoko izao tsy emotra tsy toloko fa efa fantatro fa ianao ry tompo mitsinjo ny lalako fa efa tsapako fa ny tananao mahery momba tsy overe pandresao fa manananao pandresao miaraka aminao pandresao fa manananao pandresao miaraka aminao dalalana mideza naolanankija izao tsy atahotra za tsy angina fa efa fantatro fa ianao ry tompo mitsinjo ny lalako fa efa tsapako fa ny tananao mahery momba tsy overe na maro reo sakana tsy andosoko izao tsy emotra tsy toloko fa efa fantatro fa ianao ry tompo mitsinjo ny lalako fa efa tsapako fa ny tananao mahery momba tsy overe pandresao fa manananao pandresao miaraka aminao pandresao fa manananao pandresao miaraka aminao
mira ira 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 pifalina tividina naulanankija izao tsy ataotra zao tsy angina fa efa fantatro fa eny anao ry tompo mitsinjony lalako fa efa tsapako fa ny tananao mahery momba tsy overe pandresy aho fa mananana pandresy aho miaraka aminao pandresy aho fa manananao pandresy aho miaraka aminao
Mosesy Arona ka nanao taminy hoe izao teny zao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hitahinao ka hiaranao ne Jehova. Ampamiramiratra ny taviny aminao ne Jehova. Ka mila fo aminao. Anandratra ny taviny aminao ne Jehova. Ka menao ny fiadana